faly miaraba tompokila faly miaraba tompobavy tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada Madagascar TV arahinao amin'ny ici télévision. Anisika dia manana vahiny tsy iza izany fa Ramatoa Lila Ratsifandriamanana iresadresaka momba ny diplomasia sy ny fikambanana iraisam-pirenena CBM Madagascar. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Faly miarabanao Ramatoa Lila Ratsifandriamanana tonga soa eto Canada, tonga soa koa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada Madagascar TV. Miarabanao ihany koa ny tenako Bary, miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra eto Canada. Atao hoe ministry ny raharaha-mbahiny nahafantarana anao hatramin'izay aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao eo amin'ny zay ataontsika hoe tontolo politika zay amin'ny lafiny politika mbola eo ihany ve sa ataontsika hoe somary nisitaka kely ny tontolo politika zay aloha? Ny sehatra asa samihafa moa no efa ataoko hoe ny ainako zany ny voalohany aloha folo taona mahery teo ahako no niasa amin'ny maha-mpampianatra teny amin'ny université tao Antananarivo. Dia avy eo zay vao niditra tao amin'ny nirotsaka teo amin'ny sehatra politika ary taorin'izay moa dia zay no na atonga hoe voatendry ho ministra voalohany ny fikarohana siantifika dia avy eo ministra ny raharaha-mbahiny nandritra ny efa taona teo eo. Dia taorin'izay dia nisy moa reny zavatra niseho tany Madagasikara tamin'ny roso roa arivo reny dia taorin'izay moa ny tenako no nahavoatendry ho mahasovoan'ny Madagasikara tany amin'ny Afrika andrefana. Zay ny sahana firenena anankifito fa tao a Dakar Sénégal moa no nisy tamin'izany. Fa rehefa avy teo tany amin'ny taona 2004 ny tenako zany no nisitaka tamin'izay sehatra ny fanaovana politika teto anivon'ny Madagasikara zany tao Madagasikara fa nandray kosa nirotsaka tamin'ny asa teo amin'ny fikambanana iraisam-pirenena dia tao anivon'ny vondrona afrikana. Zay no nahatonga anahy voatendry ho ambassadeur zany mahasovoan'ny vondrona afrikana tany New York nandritra ny taona vitsivitsy. Dia tany New York moa zako zany no tena hoe niasa dia taorinan'izay niasa ihany koa ako amin'ny solitena ny FAO tamin'ny Nations Unies taorinan'ny asa izay nataoko tao anatin'ny vondrona afrikana. Ka rehefa miditra amin'ny sehatra ny asa iraisam-pirenena mazava ho azy fa tsy ilay politika amin'ny firenena intsony zany no hany sahanina. Dia zay no nahatonga anahy tsy niditra loatra intsony tamin'ny sehatry ny politika fa zany akory tsy milaza ny hoe ny tena teratany malagasy dia manaraka akaika foana ny fizotra ny toedrara-pirenena any Madagasikara. Amin'izao fotoana izao ny tenako any Madagasikara tsy miditra amin'ny hoe raharaha politika akory aho satria miasa koa amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny solitena fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana solitena fikambanana iraisam-pirenena kristiana dia ny CBM na Christoffel Blinden Mission. Dia zay no nahatonga anahy ohatrany hoe tsy hita taratra zany aty amin'ny sehatry ny politika fa politika daholo ihany koa ny asa zay atao indrindra eo amin'ny hoe ny asa fampandrosoana zay tena hoe imasoko manokana amin'izao fotoana izao. Idirantsika lalandalina ihany zay ary zay koa moa ny antony resadresantsika androany ny amin'izay Christoffel Blinden Mission zay ny CBM. Fa mialohan'izay nandalo tao Madagasikara ny Papa Ray Masina Papa François. Ahoana fijerinao an'izay fandalovan'ny Papa zay, inona ny mety hoe zava-dehibe eo amin'ny toerana Madagasikara misy misy akony ve zany? Ny tenako moa dia kristianina ary tena hoe kristianina mandray anjara feno eo amin'ny sehatry ny asan'ny fiangonana satria birao ny fiangonana FJKM Amboamalaza Firaisana Kanaina Vaovao ny tenako ary maha-kristianina dia mahavelombolo ny mpiaramonina kristianina rehetra ary mpiaramonina ray manontolo any Madagasikara no hoe ny Papa Ray Masina zay tsy hoe olona tsotra koa fa tena hoe olona azo atao hoe tena voafidin'Andriamanitra zany no tonga tany Madagasikara ary nataony zava-dehibe ny fandalovana tany Madagasikara dia azo lazaina fa tena hoe reare
ho an'ny Madagasikara zany ary handraisana ihany koa zay azo lazaina fa hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra ho an'ny mponina malagasy ray manontolo ka ataoko fa tena hoe zava-dehibe ho an'ny malagasy na dia hoe eo amin'ny hoe niakony izay ny fandalovany tany Madagasikara aza dia misy niakony ihany koa iny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo moa le mahamaso ivoho, le mahamaso ivoho tsy voatery hoe le olona nitendrena amin'ny maso ivoho ihany no maso ivoho amin'ny Madagasikara amin'ny sehatra fa nanareo aty Kanada dia efa maso ivoho amin'ny Madagasikara amin'izay asa rehetra izay ataonareo ka le fandalovan'ny papa zay zao dia efa misy akony ho an'ny Madagasikara ary misy akony ihany koa zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fomba fijery ny firenena malagasy. Ya, ankehitriny ianao atao hoe maso ivohan'ny CBM ny Christoffel Blyden Mission any Madagasikara. Ina marina moa le CBM io zany tsara fantatry ny mpijery sy ny mpanaraka antsika ihany ino zany CBM zany. Marina raha fahafantarako azy efa 30 taona mahery ny Chine tany Madagasikara tsy diso dia asa raha azonao azavaina hoe vina ina marina moa le CBM. Ny CBM dia fikambanana iraisam-pirenena kristiana ho an'ny fampandrosoana efa tany amin'ny 100 taona mahery any hoany no ny siny satria tany amin'ny 1909 no nijoroan'ny CBM voalohany ny FUB moa dia any Allemagne ary nisy an'le hoe Jacob Christoffel zay no namorona anazy tamin'izany fotoana izany dia izy io dia tena hoe misahana manokana ny fiainan'ny olona manana fahasembanana, ny fanatsarana ny fiainan'ny olona manana fahasembanana, ny fiatiany ireo olona manana fahasembanana ireo ao anatin'ny fiarahamonina ary ny fijerena manokana ny zon'ny olona manana fahasembanana. Ny fahasembanana rehetra tamin'ny voalohany tany am-piandohana moa zay no natonga azy hoe Christoffel Blyden Mission satria ny fahasembanana ara-pahitana no tena nisahan'ny CBM tany am-piandohana fa noho ny taty aoriana dia nisy nirahaka ny asany dia zay no natonga azy hoe misahana ny fahasembanana samihafa na ny fahasembanana eo amin'ny hoe fiainona zany ho an'ny olona marenina, ny olona lalindalovina, ny fahasembanana koa ara-batana, ny fahasembanana ara-tsaina dia misy fahasembanana samihafa tahaka ny hoe autisme ohatra mahafantarantsika azy, misy fahasembanana samihafa zany zay anisan'ny hoe ifatohan'ny CBM manokana satria ireny olona reny dia ohatran'ny karazany atao akilabao ihany ao anivon'ny fiarahamonina. Any Madagasikara ohatra misy eo amin'ny 7.5 eo no isan'ny olona manana fahasembanana any Madagasikara, fahasembanana isan-karazany ny dikan'izay efa mihoatra ny 3 tapitrisa any hoany raha amin'ny tarehimarika ny isan'ny malagasy amin'izao fotoana izao no jerena kanefa ohatrany tsy hita loatra zay ohatrany somary tsy dia fantatra loatra ary ny tena zava-misy ary dia ny faniliana an'le olona manana fahasembanana satria eo amin'le fahitana an'le olona dia ohatrany hoe olona tsy arifomba na tsy voajanahary araky ny olona rehetra kanefa ny reny olona reny dia manana ihany koa ny fahaiza-manao ny manokana, manana ny talentany ohatra ny olona rehetra izy mety hoe misy fahatsapana anankiray ohatra tsy tanteraka ao aminy kanefa zany akory tsy maha hoe manakana zany tsy tokony hanakana ny fomba fijery sy ny fandraisana azy tahaka ny olona rehetra. Any Allemagne ny misy ny FUB ny CBM fa ny CBM dia miasa amina firenena 580 eo zany hoe manerana an'izao tontolo izao ary manohana tetika asa samihafa. Misy ireo firenena lehibe izay mpikampana ao anatin'ny CBM any zany no manao an'ny famorina ny vola izay enti-manana ny tetika asa any amin'ireo le firenena andalam-pandrosoana na le firenena izay tena hoe misy ny olona manana fahasembanana, manana fahasahiranana dia ohatrany hoe ny amin'ny Madagasikara zao aty amin'ny Afrika Atsimo no misy ny FUB régionaly izay ny brao régionaly zany dia Madagasikara anisan'ny firenena izay lola arana
amin'ny asany CBM. Zay mahatonga ny hoe a Madagasikara misy eo mitetika asa 400 eo zany a no sahanay amin'izao fotoana zao. Ny tombo tsikelikely miandalana moa ireo tetika asa ireo. Misy tetika asa na eo amin'izany ohatrany hoe raha ny resaka hoe fahasalamana dia mba hoe fiarovana ny hoe fahajambana, fiarovana ny mba tsy ho semba na ara-pandrenesana. Dia misy zany fanohanana ireo hôpitaly na ireo klinika, tahaka ny hoe klinika ophtalmolojika ny Madagasikara. Misy maromaro izay efa nitohanany CBM. Lafiny samihafa moa zany le fomba fanohanana azy dia oharan'izany ihany koa momba ny hoe klinika audiolojika ny amin'ny resaka sofina, fitsaboana sofina. Dia misy ihany koa ny eo amin'ny sehatra ny fampianarana, ny fanofanana arak'asa. Eo ihany koa ohatra ny eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana aty fotony izay anisan'ny sahan'ny CBM ihany koa le ataonay le hoe programme réhabilitation à base communautaire. Dia ireny zany misy tetika asa maromaro izay sahan'ny CBM ny amin'izay. Lila Ratsifandriamanana ny momba ny CBM izay asa ataonao amin'izao fotoana misy ireo hoe mahay, mahita, maheno, tomady. Ina moa zany tena hoe voizina ao anatin'izany zavatra. Zany no ezahana zany vao niditra atao amin'ny CBM antena zay ny zavatra voalohany ataoko no ezahana mba atao amin'ny teny malagasy ny anaran'ireo tetika asa izay atao any Madagasikara mba ahafahana manitona kokoa ny olona izay miara-miasa sy misehatra eo misehatra ny asa fampandrosoana zany mba ahafahan'izy ireo mba tena hoe manana fijery misokatra ho an'ny olona manana fahasembanana. Zay no nahatonga ny hoe ny teti-maso ohatrany hoe ny tetika asa lehibe indrindra zao izay anisany ataonay miaraka amin'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana dia ny tetika asa tomady. Mba hahatonga an'ireo olona ireo zany ny fahitana azy dia hoe olona tomady. Le tomady nefa nandikana azy tamin'ny teny anglisy hoe toward mainstreaming disability na le inclusion du handicap ao anatin'ny sehatry ny fampandrosoana zany. Zay zany ny tena tanjona amin'io tetika asa io. Io tetika asa io dia tena entina antonana zany ny sain'ny tompon'andraikitra ho anivon'ny fanjakana, any anivon'ny mpanao lalàna, any anivon'ny sehatra samihafa fa misy lalàna izay tokony efa hiova any Madagasikara. Tahaka an'izany ohatra lalàna mifehy ny zon'ny olona manana fahasembanana any Madagasikara dia efa tamin'ny taona 770 zany lalàna izany. Tsika nefa efa nanao ny fankatoavana lay convention internationale sur les droits des personnes handicapées tamin'ny taona 2012 dia noho izany tokony efa ovana zany lalàna io. Ao anatin'io tetika asa tomady io no misy zany fanohanany CBM ny fanovana io lalàna io miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny ponina ny CBM miara-miasa ihany koa amin'io fikambanany olona manana fahasembanana io. Toaka izany ihany koa nohatrany hoe mahay fanabeazana mampiaty na éducation inclusive. Io ihany koa dia iaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazana. Izahay zany ny CBM dia manome ny fanohanana ara-teknika sy ara-bola lay tetika asa mba ahafahan'ireo mpisehatra ao anatin'ny tetika asa miasa sy miara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazana mba ahafahan'izy ireo mampiaty ny ankizy manana fahasembanana ny sekoly. Ny tena hoe tompon'andraikitra amin'ny fampiarana sy ny fanatanterahana io tetika asa io moa dia ny fiangonana FJKM. Io moa dia tena hoe zava-baovao ao anatin'ny fiangonana FJKM zany no mandray anjara amin'izay hoe fampiatiana ny ankizy any sekoly izay. Hatramin'izay mantsy ohatra ny adinodino ny ankizy manana fahasembanana fa zao mahafinaritra dia efa misy eo amin'ny 9 na 70 aza amin'izao tsika miteny izao ireo sekoly izay manaiky
andray ny ankizy manana fahasembanana zany moa dia ny melohan'izay nisy fanofanana be deaibe natao any mpampianatra, misy mifanamboarana ny toeram-pianarana, misy ny fijirena manokana ny momba ny le ankizy, ny fitiliana ro ankizy manana fahasembanana ro ny fitiliana ny fahasalamana zany. Eo ihany koa ny fandresen-dahatra indrindraindrindra ny ray aman-dreny, satria ny ray aman-dreny ny tena mampalahelo dia tsy alefany any am-pianarana ny zanany ary misy ary afeniny, misy dia tena hoe hidina matrano le ankizy, dia tena mampalahelo le ankizy jamba kely dia hidina ao an-trano dia tsy mahita tontolo afa-tsy ny ao anatin'izy maizina zay. Dia etsetratsetra ohatrohatran'izay zany reny le karazana, misy ny hoe miary, misy mahita, maheno, tomady, misy koa le ataony hoe vohizo, CBID moa zany hoe reo le hoe programme de réhabilitation en base communautaire, zany hoe any fotony mihitsy miainga dia manampy reny commune reny mba hanova ny tetikasa fampandrosoany mba hisy fampiatiana zany ao anatin'ireny tetikasa fampandrosoana reny. Ahoana ny vokatra? Misy vokatra tsapahitanana ve amin'ny tetikasa zay sy ny asa zay ataonareo? Ny tena hoe vokatra tsapahitanana moa raha hoe raha ara-tarehimarika dia ny fidirana ankizy any an-tsekoly. Misy ihany koa ireo sekoly izay iarahana miasa amin'ny fiangonana FLM, izay efa misy ohatrany hoe sekoly manokana ho an'ny jamba, misy anankefatra no niara-niasa tamin'ny CBM, dia misy ny sekoly anankifito ny sekoly ho an'ny marenina miara-miasa amin'ny CBM. Ka izy ireny zany le vokatra azo tsapahitanana dia ny hoe mahazo fampianarana ara-kalitao satria tena tsara dia tsara ny fampianarana any amin'ireny sekoly ireny, satria ohatra zao raha any amin'ny sekolim-panjakana misy ohatrany hoe ankizy 70 ao anatin'ny kilasy anankiray, any amin'ireny sekoly ireny 10, satria izay zany no tokony fenitra rahana. Dia misy ihany koa ohatra ny fampitaovana samihafa, dia misy le fampitaovana zay spesifika moa zany, satria ohatrany hoe ho an'ny ankizy jamba dia mila manao braille izy, ho an'ny ohatrany hoe raha manao ordinateur reny izy dia efa misy logiciel manokana zany ampiasainy mikasika an'izany. Dia ohatrany hoe ho an'ny ankizy marenina dia efa misy koa ny teny tanana zay efa ampianarina. Zany hoe misy zany le hoe raha ny vokatra ara-tarehimarika dia misy zany, fa eo amin'ny kalitao ndraiky kosa mbola misy ezaka be deaibe, satria le kalitao zany tena hoe andrasana dia le fiovan'ny toe-tsaina, tsy ny toe-tsain'ny olona manana fahasembanana ihany mba hahatonga azy hanana fahasahiana zany hiditra eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, fa toe-tsainy ivelany mihitsy toe-tsain'ny olona tsy manana fahasembanana zay tsy mbola miova tanteraka, mbola tsy mahafantatra loatra hoe inona ny tena andraikitry ny fanjakana ao anatin'izany fikarakarana ny olona manana fahasembanana zany, satria ireo zany le ataontsika hoe raha ny misehatra ny fiangonana madinika ny tompo, fa eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina tena hoe andraikitry ny fanjakana ireo olona manana fahasembanana reo, tahaka ny any amin'ny firenena samihafa. Any Afrique du Sud zao ohatra raha jerena akaiky any Rwanda dia efa misy ezaka be deaibe amin'ny fandraisan-tantanana ireny olona manana fahasembanana ireny. Efa misy ihany ezaka ohatra ataon'ny ministera ny fampianarana tamin'andray an-tanana ny mpampianatra izay mpanofana amin'ireo sekoly manokana manerana ny Madagasikara. Teo ny adiniko ny lazazy fa eo amin'ny CBM zany dia manohana tetikasa amina région anaky 7 manerana Madagasikara. Marina fa mbola vitsy zany satria 12 ny faritra misy any amintsika, kanefa efa misy ihany zay ezak'izay, efa misy zany fa tsy ampy satria mila fanentanana, mila fanohanana. Dia eto dia manararaotra ihany koa manentana ianareo zay mpiaramonina malagasy aty Canada, misy ihany reo tsara sitrapo marobe zay hoe temba hoe hanampy ny asa fampandrosoana
Madagasikara anisan'ny tena hoe fadiranovana amin'izay karazan'olona tokony iompanana amin'izany asa fampandrosoana zany ny olona manana fahasembanana ka raha ohatra ka misy tsara sitrapo aty dia vao maika tsara de zany hoe vonona mihitsy zany zay mba hoe mba hanohana an'izay hoe analefaka an'izay fiarah-miasa amin'ny malagasy aty Canada sy ireo tompon'andraikitra amin'ireo tetika asa samihafa any Madagasikara. Iny ary zay CBM amaraparana fandarantsika Ramatoalila ny afantaranao zay teny am-boalohany ny resaka diplomasia ahoana ny fahitanao an'izany hoe toeran'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana? Ny tenako moa dia mbola mitana izay mahadiplomata ny tenako izay raha teo tsara mpahafantarana ihany koa fa za moa zany manana master amin'ny diplomatie sy relations internationales tany États-Unis, manana ihany koa PhD amin'ny management sy leadership ary zay hoe fahaiza-manao zay dia mbola mitana an'izay ihany ny tenako manaraka akaiky ny asa diplomatika ny zavatra ataony sy Madagasikara zany eo amin'ny sehatra ny diplomatie zay mahafinaritra mahavelom-bolo fa efa miditra tsikelikely mifantatra tsikelikely eo amin'ny sehatra samihafa io dia miankina amin'ny ezaky ny firenena ihany rehefa mivoaka amin'ny faritry Madagasikara zany ianao sisy tany Madagasikara dia tokony tsisy tsony zany resaka politika zany fa ny firenenao ny jerenao firenenao no soloanao tena amin'ny sehatra samihafa dia eo tsy maintsy manana an'izay hoe fahasahina mandray anjara rehefa misy reny fivoriam-be reny tsy hoe mangina fotsiny dia mieno fa tena mandray anjara tsara ka zay zany efa mba hita taratra ihany amin'ny sehatra samihafa kanefa na izany tsy ampy ny asa atao amin'ny firenena mikambana ny tenako dia tena mahita mihitsiny hoe rehefa mahita ny firenena hafa Rwanda moa resantsika teo miresaka tsika ny Mauritiana zay firenena kely ohatra ny kanefa tena miditra lalina mihitsy eo amin'ny sehatra diplomatika eo ny tena olantsika dia eo amin'ilay fitenenana satria matetika raha vao mivoaka ny faritany ny sisy tany Madagasikara ianao dia miteny anglisy zay voalohany indrindra ary eo zany ianao dia tsy maintsy maharaka an'izay ady hevitra amin'ny teny anglisy zay raha tsy zany ianao tavela dia zay no mila raha fahitako azy dia mila fanofanana olona karazana ataontsika élite diplomatique angamba no azontsika ilazana azy zay afaka mandray anjara sy miditra any amin'ny reny sehatry ny fivoriana iraisam-pirenena samihafa reny na ireo na ny sehatry ny hoe ny fivoriana ara-politika zany na ny sehatra fampandrosoana ny ekonomika etsetrehatra tokony misy homanina mihitsy zany lay olona malagasy ny tanora mba hahafahany mirotsaka amin'ireny sehatra reny. Ya dia isorina be tabe ianao Ramatoalila Ratsifandriamanana nanaiky ny vahiny teto amin'ity fandarana malagasy eto Canada ity tamin'ity androany ity. Makasitraka misaotra indrindra Bary dia makasitraka ihany koa ny mpanaraka ny fandarana rehetra mandra-piona tompoko. Ya dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Valanitra madio tsara loko katinira anaty masonao afaka filia tsara rindra tsy afila toy ny kilanao ao am-pokotia fa mena ao anaty masonao atoko liery ny fity andoro ny fitiavaka efatitra sady may dia antso atsakianao anao odoro kanaizanaizinao Laviccianuani Eri Masuno Di Tuezza Pucozani Di Tunda Haravuna Sia Ciua di Nuina